ny fiainan'olone tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora tavavirina eto andriamatomarika rahavalomanana ho tavavirinareo ary eto amin'ny tanina izy a tsy afaka maniry azy aly eto amin'ny taninareo tsy arakaraky ny fanakianana nataony fahiny tamin'ireo mpitondra ny fanesy ireo tompony andraikitra maro ary ireo mpanao politika sendrazy tamin'ny fandarina nyzany fony izy mbola mpanao gazety nalaza ny asa nataony ministry ny mponina ankehitriny fotoana fohy taorinina nendrena azy tantan'io ministera io nidina ifotony tany amin'ny faritra Atsimonosy ny tenany latsa-dranomaso raha nahita ireo malagasy avatsika zary taolina mitafinofo noho ny anoanina vokatry ny haitany samy ny andro ny rehetra taorin'izay fa hanao zavatra ty ministra ty matoa nandatsa-dranomaso tamin'ireny fotoany ireny indrisa nefa ranomaso nandatsy ireo vahoaka tsy mandady arona no narotsana fa tsy ranomaso hitondra fanantenana vaovao ho an'ny mponina sahirana ny mahagaga ity ministera ity izay voasokajy akaiky ny vahoaka kokoa nefa indrisy fa izy indray no miezaka miataka amin'ny vahoaka ny filoham-pirenena moa efa irana hitiny fa manao be marenina hatrany tamin'ireo fitarainina zavotany amin'izao tsy fahaiza amin'ny tantan'izao mbola sady amin'ny mikipy ny manampitsofina ihany koa ministry ny mponina ho ny tiana realy amin'ny fijaliana iaina amin'ny vahoaka ankehitriny ny fahasahiranam-bahoaka aza nanjary natao fisehosehoana politika ho azy ireo entina mandriana amin'ny vahoaka amin'ny fifidianana ho avy eo mitsapatra eto tsy nisy mihitsy mipaikady maty nikarakarana ny mponina teto Madagasikara resabe fotsiny ihany ilay paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana na ny PND rentsika tamin'ny fampalalambavao maro lafy ihany koa anefa fa tsy mbola nisokatra amin'ny poketra amin'ny mpamatsy vola fa ny taratasy fifanarahana amin'ny findramam-bola fotsiny ihany ny vita sonia ny vadin'ny filoha voangy rajonary mampianina nainangatabola tetsy teroa nananganina ny trano famakiam-boky tetsy tamin'Ambaninandriana izay nataona laza fa tetika asan'ny filoham-pirenena nahoana kosa ministry ny mponina izay fantadaza maneran-tany ny tsy nainangataka tahaka azy mba hanasoavany reto vahoaka mahantra ireto ambara fa tsy navita niraka na ny raha vahoaka azy izao fitondran'izao indrindra ihany koa ministry ny mponina mahamenatra amin'ny fiainan'ny malagasy velomin'ny fitondrana miataka etsy sy eroa ary velominy amin'ny fifanarahana miafina amin'ny vahiny very fanambola velona ny vahoaka malagasy ary disy fanantenana tanteraka amin'ny tsy fandraisana andraikitra ministry ny mponina sy ireo mpitantana ny rehetra ASVM eto amin'ny firenena ny fiainan'olone tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny